Martsa isika dia manamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'izony vehivavy miaraka amin'ny vehivavy maneran-tany miombona amin'ny lohahevitra hoe ny zo ny rariny ary ny fandraisana andraikitra ho an'ny vehivavy sy ny tovovavy rehetra. Tsy teny filamatra tsotra izany fa antso amin'ny asa, antso amin'ny fanitsiana ny tsirariny ary antso amin'ny fiovana maharitra. Amin'izao taona 2024 izao, mbola 420 isan-jato ny monja amin'ny zo ananan'ny lehilahy no tena ananan'ny vehivavy maneran-tany. Midika izany fa mbola misy elanelany, mbola misy sakana. Eto Madagasikara, lohahevitra ny safidinany hoe ny vehivavy malagasy hery iray ho an'ny fanavaozana ny firenena. Hery isika satria isika no maro anisa, isika no iankinan'ny toe-karena, indrindra eny ambanivohitra, isika no mpanabe sy mpiaro ny soatoavina, isika no mitondra ny ankohonana sy manangana ny taranaka rapitso. Raha tsy matanjaka ny vehivavy, tsy maharitra ny fampandrosoana. Raha tsy voaharo ny zo ny vehivavy, tsy tanteraka ny rariny. Vao haingana izay no namely ny faritra maro teto Madagasikara, ny rivo-doza Gezania, ka anisan'ny voajona mafy tamin'izany ny faritra Tsinanana, tao Toamasina, fianakaviana maro no very fihariana sy fananana. Amin'ny toe-javatra tahaka izany, ny vehivavy no tena mizaka ny vesatra, miatrika ny fahaverezana asa, mikarakara ny ankohonana, miady amin'ny tsy fahampian-tsakafo ary mitady vahaolana ho an'ny zanany. Tiako ny milaza aminareo vehivavy traboina, namana rehetra amin'izao androntsika izao, fa tsy irery ianareo, fa eto izahay vehivavy namanareo, vonina mandrakariva hanao izay hampitraka anareo. Araka izany dia manentana firaisan-kina avy amintsika rehetra aho ho amin'ny vehivavy sy ny ankizy vavy ao Toamasina. Ny fankalazana tamin'ity taona ity dia nentina indrindra nanasongadinana ny fiarovana ny zo ara-dalàna ananan'ny vehivavy sy ny ankizy vavy, ny fanamafisana ny fahaleovantena aran-toe-karena, ny fampidirana bebe kokoa ny vehivavy amin'ny tontolo numerika, ny fanomezana lanja ny fahaiza-manao sy ny vakoka, ary ny anjara toeran'ny vehivavy amin'ny fandriam-pahalemana sy amin'ny filaminana. Ry tovovavy malagasy, aza vela ho voafetra ny nofinofy sy ny hoavinareo, mananjo hianatra sy hahomby ianareo, ny fahaizanareo sy ny herinareo dia harena ho an'ny Madagasikara. Ianareo lehilahy, ny fitovian-jo dia tsy ady saranga na fampitovian-kery, fa fanamafisana ny firaisan-kina sy ny fahamarinan-toerana eo amin'ny fiarahamonina. Rehefa miara-mandroso ny vehivavy sy ny lehilahy dia androso haingana kokoa ny firenena. Amin'ny tsy valo marsa ity dia manentana antsika ho vehivavy ny asa isika, hahay handray fanampahan-kevitra, mahomby, mitarika amin'ny fiovana azo tsampain-tanana. Asa fa tsy kabary, fanentanana fa tsy fahakiviana, firaisan-kina fa tsy fisarahana. Engane ity andro ity ho jingana iray mankany amin'ny rariny sy fitoviana bebe kokoa ho an'ny vehivavy rehetra, ho an'ny tovovavy rehetra, ho an'ny Madagasikara. Misaotra tompoko. Eto an'ity zao mbola nisy vaovao mbola nametraka ny ato taratasy ny teny amin'ny ministeran'ny ato-tany tsy moa endrika ilay ataontsika fahalalahana ao anatin'ny fisitrahana n'ilay fahalalahana araka ny voatondro ny lalam-panorenana dia zay le mahatonga an'le fanontaniana zany hoe resaka leadership eo satria mba te hitarika fa raha miditra ao anatin'ny efanisy dia mety ho adino any na mbola miverina ao anatin'le fotoana zay matsy no metrahako alizy hoe resika malagasy dia manana an'le zay mitambatra vato dia zay le izy endrikilan'izay araka le nambara teto fantatro satria ny atokonareo tarianao dia ary anao isan'andray anjara mafitrika atao anatin'le assise des partis politiques nahatra 3 andro natao teria dia efa toizako amin'izay koa le fanontaniana teria amin'ny kianja mitafina Korondrano gymnase-na Korondrano dia teo nareo ao anatin'le SIAP le karazana plateforme anankiray na sehatra espace de dialogue efa nakalozana zany dia tsy akilana koa misy le kafilma zany niaraka ataonareo dia rehefa tonga le izy dia ohatrany tsy niaraka indray ve zany satria ndray nanao sonian'le hoe accord politique inareo vao tamin'ny herinandro nisy fanaovan-tsony koa tetsia mangarivotra etsy faravohitra ina lisy guerre de leadership lisy sa resaka guerre tsy haiko na resaka génération ve lisy rationnel ve lisy sa inona mahatonga zany raha mahatao rijetel
Ny tenako a dia nitezain'ny ray aman-dreny ao anatin'ny hoe fanajana ny zoky foana. Zay no nitezaina na tany anatin'ny fitezana sekoly lahady koa dia zay no nitezaina anay a ny fanajana ny ray aman-dreny. Hoy ianao teo hoe izay mitambatra vato a izay misaraka fasika. Ny finalité ny zavatra rehetra atao dia tokana Madagasikara. Fanatsarana amin'ny fiainam-bahoaka. Zay ny finalité ny tsirairay avy ireo ary ataoko hoe tsy misy antoko politika andehanao politika sanatriavina ka hitady tombontsoa ho an'ny tenany. Fa rehefa manonona ianao hoe ho an'ny Madagasikara dia efa fitambarana ngeza be anankiray zay. Raha hoe resaka guerre de leadership efa natsidika anao teo moa ny resaka SIAP sy ny CAFIM. Tsy indriko manokana aloha tsy nisy guerre de leadership mihitsy ny teo anivon'ny SIAP sy ny CAFIM fa kosa tao anatin'izay rehetrarehetra izay dia samy nanana ny ataoko hoe tanjona napetrany amin'ny SIAP ho amin'ny hoe sehatra hifanankalozana ny anatsarana ny antoko politika dia mazava ho azy fa mijanona treo amin'ny mahasehatra anazy izy izany hoe tsy misy coalition ao amin'ny SIAP zany tsy misy plateforme hitsangana tsy misy groupement hitsangana fa mba hialana izay moa zany ny antony nananganana anazy tamin'ny 2024 hoe hialana amin'ireny fidinana an-dalambe ny amin'ny 13 mai satria fantatritsika tsara nisy ny collectif des candidats nisy ny firaisan-kina dia hialana ny zavatra toy ireny dia hoe alaontsika manangana an'ity sehatra iray ity ato isika mpanao politika afaka mifandonda tabatra afaka mifampitabataba fa rehefa miala eto kosa dia izay le hoe izay mitambatra vato même voix zany rehefa miala eo. Misy ihany koa ny antoko politika misy ny hoe foto-kevitra socialiste capitalisme social démocrate libéralisme dia reny koa zany anisany hoe rehefa vita ny eo anivon'ny SIAP dia mamonjy miverina ny amin'ny misy anazy avy ny antoko tsirairay avy. Ny zavatra nisy teo amin'ny SIAP sy ny CAFIM dia nisy fandaminana moa zany satria ny CAFIM mazava ho azy manana ny tanjony izy ny antony ny arahany ny karakara tamin'ny SIAP ny assise des partis politiques ary izay tena isorana an'izy ireo hoe ny fiara-miasa tamin'izy ireo dia tena fandresena tokoa satria anisany nahatonga n'ireny soni maro ireny izay nahazahoana fifanarahana ara-politika ivoahana amin'ny krizy misesisesy nisy teto Madagasikara. Ny teto anivon'ny SIAP kosa dia nahatsapa nefa ny hoe ny hevitra ny vohitra tamin'ny assise des partis politiques satria izahay moa ny ankebiazanay ao mpitarika dia vehivavy avokoa dia tao anatin'izay dia nahita hoe mba tsara kosa asitsika habillage mba tsara kosa misy texte ohatra ny teny anankiray ohatra ny tenenina olona anankiray izay mety mahery be dia hoe alaontsika hitady voambolana malagasy mendrika sy mifanaraka amin'ilay fanovana tiana atao satria na inona lazaintsika dia ny malagasy rehetra no mandalo ny fanavozana amin'izao fa tsy misy hoe ny eo amin'ny fitondrana ihany na ny malagasy vitsivitsy ihany fa ny malagasy rehetra no misedra an'izany fanavozana izany dia izay no nahatonga anay teo anivon'ny SIAP hoe asiana n'ilay fanatsarana tsy ny FDIP sanatria akory ny ova fa ny fanatsarana na ny forme izay moa mahavehivavy anay ny endrika ivelany ny endrika anatiny ny fomba ametrahana an'izay fifanarahana ara-politika izay mba homendrika kokoa ny zavatra izay ho atolotra na eo anivon'ny fiadidinan'ny fanavozana na amin'ireo mpiara-miombinantoka iraisam-pirenena. Anaraka dokam-barotra foitsika dia miverina manao ny tafa. Ary mbola ao anatin'ny fandarana tanteraka tsika amin'izao fotoan'izao dia mbola eto ny vahiny ny filoha nasionaly sy filoha mpanorona ny antoko isika mpandresy afa mihitsy ny safidiny zany anarana zany Ramatsoritsatela tena lasa ohatrany hoe ahoana ry zany filaza zany misy fomba olona amin'ny teny frantsay aloha tsy teneniko fa aloha ianao ny anazava lesy fa ahoana dia iny satria raha miresaka tsika ideologie ina zany ianareo raha miresaka tsika hoe programme anasana ma mety iny atsivatsivana eny fa mety antany ihany ny mpiany rehefa faloana meko nao fotoana foiloha hoe inona ny safidy antianarina isika mpandresy dia inona ny raha ideologie ny resahana dia ahoana isika
mpandresy tsy hoe izahay mpandresy fa isika zany hoe miaraka zay zany misy an'le hoe inclusion zany eo anatin'le izy isika zany a miainga amin'ny zazakely voateraka ny fotoana rehetra iaina ny mandra-pahafaty anazy ny olona rehetra zany ny tafiditra ao anatin'io na iza na aviaiza na tamin'ny antoko inona izy a na tamin'ny fikambanana inona izy a dia misokatra ho an'ny rehetrarehetra zay mahisika anazy lohatenina fampisehoana ve zany anao fampisehoana ve fampisehoana kristianina mampasava azy kokoa masy dialoko tao anatin'izay zay le teneniko anao teo le hoe mahay maka ohatra tsara amin'ny rezoko lehibe fa eo ihany koa inona ny tsy mety nataony teo aloha tsy tokony ho averin'ny tanora manao politika amin'izao intsony mampandresy a dia voalohany indrindra aloha tsy hoe misy magia akory ny eto Madagasikara ka hoe misy fandresena tampotampoka fa raha fantatritsika ny fandresena dia mila fiomanana aloha miomana zany ianao a hiatrika ady tsy voatery hoe ady mifanao totondro io sanatria na hifampitifitra basy io na bomba mandatsa dranomaso na ady hoe hifamono zany fa mety hoe any anatina fifaninanana fifidianana mety ihany koa any anatina fanatsarana ny antoko tsirairay avy dia le hoe miaraka isika zany a andresy ny fahantrana aloha voalohany indrindra andresy ny kolikoly andresy ny tsy fetezana rehetra sy fitantanana tsy mety rehetra eto Madagasikara zay le zavatra tsy maintsy horesentsika ao anatin'izay ady zay ka zany tsy vitanay ataoko hoe antoko politika isika mpandresy rery fa isika rehetra isika malagasy rehetra isan'ambaratonga no eo teo a no miara-mandresy an'izay ny foto-kevitra zay no entinay moa dia hoe ny sosialisma zany hoe ny firaisamben'ny rehetra tsy samihafa amin'ny communisme satria ny communisme misy zavatra mavesabesatra miaraka aminy fa hoe sosialisma satria maninona nataonay an'izay tsika mbola firenena mahantra tsy teny hoe andalam-pandrosoana fa tena mahantra Madagasikara ary ny fitondrana rehetra nisy a dia tsy nampiakatra ny arakarena fa vao maika nampahantra antsika tsy mandesiko akory ny sanatriavina ny fitantanana ny nisy rehetra fa kosa milaza ny fait réel ny zava-nisy zany a ary tena hoe iaina ny vahoaka malagasy ao anatin'izay mety nisy zavatra maro tsy voadinika zany a dia mety izay no nahatonga an'ilay fahantrana lalina dia ny foto-kevitra sosialisme mantsy dia mametraka ny hoe justice sociale na ny fahamarinana ara-tsosialy raha iresaka ny fahamarinana ara-tsosialy tsika dia misy ohatra ny pyramide de Maslow inona le ety amin'ny farany ambany izay tokony na tsy hoe tsy maintsy sitrahan'ny vahoaka malagasy a dia ny fanabeazana ny fahasalamana maimaim-poana ireo anefa ny arahantsika malala fa hatreto aloha dia tena hoe tsy tena misy zany gratuité ana éducation de base mihitsy le resantsika na hoe ny fampianarana fotra ohatr'izay ihany koa ny fahasalamana na mandeha ataoko hoe ny CSP reny ianao a dia misy fotoana ne mbola mandoa 10,000 ihany nefa ny fototra mihitsy zany resaka fahasalamana sy fanabeazana eo ihany koa ny fototra ny hoe resaka fisitrahana asa ara-dalàna na ny travail décent rahantsika malala hoe miaina ambanin'ny $1 ny 70% vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao zany hoe latsaky ny 5,700,000 ny ainan'ny malagasy amin'izao misy mihitsy ny arany hoe ny ampitso dia tavinara afaka pitso zany zavatra iainantsika amin'izao ary tsy tokony hamenatra antsika satria vaiakandriny zany tsy maintsy pitsirina inona zany ny vahaolana hoentin'izany dia ny eto anivon'ny antoko politika isika mpandresy moa izay nyteneniko teo hoe fiomanana zao mbola raha zazakely ny resana dia mbola minono ilay zazakely a vo hianatra andady reny izy amin'izao fotoana izao satria ny fandresaka hoe ny tantara ny fiainam-pirenena satria ny atoko politika dia manana an'ilay tanjana zany ny akafaifana
inoko fa milafin'ny demokrasia zany a fifidianana mazava loatra no andavana mbola miana mamindra nareo araky nambara teo fa ny zavatra nisy raha atao amin'ny tantaran'ny firenena malagasy tao anatin'izay hoe misy hoe fifidianana fa nalaina tambasy foana zany raha zavana nisy teto raha vato Ridzaetel de nalaina tambasy de basy koa nitazomana ny lizy teo fa tsy tena mbola nisy hoe tena fifidianana tena nivoahana tena hoe safidim-bahoaka mihitsy zany hoe satria na fahalaina ny olona ny taux de participation ana fifidianana de raha hoe mbola latsaka de latsaka za raha fa misy ny ampahefatry ny voasoratra anary na ny tena tonga ihany koa mifidy amin'ny sinisisa ahoana satria fa miroso kelikely ianao resaka fanavozana tsika tsy kaiky nareo to anivony siapy ve fa niara-nidinika an'izany na nareo anivony isika mpandresy ve fa hoe inona aza raha ohatra zany iresaka aminao aza hoe raha nofosika le pratika satria fandraisanao teo ihany zany hoe tsy hoe anakiana na ny zavatra nisy teo aloha fa hitondra fanatsarana raha nofo zany tsika anao ty fanavozana ty inona no heverinareo zany raha resaka fifidianana zao no resahana misy manko teto hoe afaka milotsaka ny tsy miankina de mandeha zany resaka hoe géométrie variable rehefa tonga any amin'ny assemblée nationale moa zany tena mitranga reny nikolokolo fandraisanareo inona ny hevitrareo zany mikasika an'izany hoe mba anadiovana raha ohatra ka zay le tontolo ny anadiovana ny tontolo aloha de ny fanovana rafitra voalohany indrindra tsy le fanovana rafitra tsy voatery hoe le rafitra efa misy no esorinao manta be fa ianao raha anala rafitra anankiray aloha de misy mesure d'accompagnement koa zay zavatra zay anala n'ity rafitra ity ny fitondrana de inona ny anolony an'io zany hoe mifanindran-dalana izay zavatra zay aloha ny anisan'ny olana be teto Madagasikara satria ny rafitra misy anankiray de natao ialokalofana foana fa tsy natao tena ampiarana ny lalàna tena misy hoy ianao teo hoe ny akabeazany nakafahefana de tamin'ny alalan'ny basy ny tena moa vehivavy de manohatra tanteraka an'izany fampiasan-kery zany mihitsiny fa nefany koa nefany matoa misy ny ataoko hoe mouvement populaire mouvement de la jeunesse de misy zavatra tsapa zay niteneniko teo hoe mahafoto-kevitra socialiste anay de le base fondamentale le zo fototra iainana andavanandro mihitsy no tsy misitraka an'izany zany ny vahoaka ary ny arahana lala teo hoe inona ohatra ny nampirodana ny fanjakana teo aloha de ny resaka fisitrahana zo fototra ny jiro sy rano zay fototra ho an'ny mpianatra zany de mila jiro izy amin'ny alina anaovana révision mifoha izy maraina mila madio andeha hianatra misy miditra amin'ny fito any ny mpianatra surtout ny eny amin'ny lycée ny eny amin'ny CEG de reny zany azo atao hoe ara-dalàna le fitakiana malheureusement moa teto amintsika ny ataoko hoe ny fanatsarana n'izay zo fototra izay de somary voasarotsaro ny ataoko hoe vahaolana tsy maripotra fa vahaolana miteraka olana vaovao indray ka hoe ao anatin'ny fanavozana tsika amin'izao fotoana izao ny fanavozana aloha de tsy hoe vitantsika ao anatin'ny 3 taona 2 taona 5 taona fa raha ny zavanisy nandritra n'izay 10 taona zay raha iresaka ohatry ny Chine tsika efa 100 taona taty aoriana zareo vao nisy fandrosoana zany hoe ny amin'izao fotoana izao zany tsy hoe ny ho anara-pitso no jereko fa ho an'ny taranako ny zanako ny zafikeliko ny zafiafiko no tsonjofoko amin'izao fotoana izao fa tsy ho an'ny tenako intsony satria marina mbola tanora ny tena fa tsy afaka andainga atsika zany tsy tokony hisy mihitsy hoe afaka manao miracle ao anatin'ny 5 taona na ao anatin'ny 3 taona fa misy fitaizana izay miainga any amin'ny fototra any amin'ny EPP any amin'ny CEG zany hoe miainga any aloha le fitaizana hiverena ny fiainana teo aloha tamin'izany fotoana zany anomboka ka andray niatso ny mpiaino koa tsika sady manao ny fanazavana Ramatoa Ridzaetel efa fantatry ny mpiaino moa larana ahafahana miatso raha ohatra ny vahintsika dia Ramatoa Razafimandimby Ridzaetel zay filoha nasionaly filoha mpanorona ny antoko isika mpandresy ao anatin'ity taontsika hoe zao taorian'le tolona tamin'ny septembre 2025 Ramatoa Ridzaetel de verimberina indray tatoato nareo zao miresaka hoe inclusivité fa ny zavatra tsapa ny verimberina tatoato dia ny mifanonohitra amin'izay ohatra
hoe mikisakisaka ny dinosaure fa aloha indray zany zao de misy misapproprie le tolona hoe zay noho ny tolona fa tsy nareo va zany le zavatra mitranga de adefitra be mihitsy ary ahina hoe mba ahita zavatra iombonana ve isika sa mbola fanao terikio ampandrina eto amin'ity Madagasikara ty taloha raisiny ty anzo ty fa efa misy vonin'izy miaraba tompoko miaraba tompoko miaraba crédit de miaraba amfahiny miaraba tompoko ny sana pasika amle hoe matana zany amle resaka tena nao fa amle resaka hoe rahitankafirenena le hoe anapona an'le kolokolo tena harta be mazama ira am'zay zao satria azy eo mety faharomany zareo le lavatanana be de tsy maintsy ohatrany very foana zany le kolokolo zany tataraina foana le kolokolo volazanao io zany tena mbola sarotsa mihitsy miana foana ny kolokolo amle tena le maty manoreta le tsera inona le izy kely finao le zany am'le hoe iadina amin'ny kolokolo ianao koa hoe mba volany le tsika de ahoana zany no ataonao satria tena misy zany lavatanana manao tsindry zavatra fanendra moa zany de zay mahatonga ny olona ao anatin'le izy zavatra tsy ho vita mora zany aty zany ie tena tsy vita mora satria mety misy any amin'ny faratapony misy any amin'ny farany ambany le izy moa ny antony de satria mahantra hoy ao isika tena fantrana mihitsy ianao ny fantrana no miteraka ny kolokolo voalohany indrindra ao anatin'ny fahantrana zany eny fahantrana ara-tsaina aloha teneniko anareo fa na tsika mipetraka eto Antananarivo fa misy olona tsy samiditra biraboky tany angataka certificat de résidence izy de aloha maniraka ny zanany nefa izy mipetraka ao tsy hoe misy zavatra taony za mahafantatra an'izany mihitsy de alohany maniraka ny zanany de na olo-kafa de ilaiko zao de zao le izy de ahoana no atao zay le tena hoe fahantrana ara-tsaina aloha voalohany indrindra ny faharoa olay ray aman-drenitra teo zay tena isorana anazy ny angatako aloha ray aman-dreny aza pessimiste fa manasanao zay hiaraka amin'ny isika mpandresy satria atsika ho Madagasikara ny faharoa de zay le lazaiko teo hoe raha atrany fotony ny mila fanabeazana miala amin'izany kolokolo zany satria rehefa any fotony ianao zay le hoe zay moa natonga anay nametraka le hoe eny fotony isika miasa izahay de isan'andro za hitanareo zao iadony roa isan'andro midina eny fotony tsy voatery hoe hitan'ny olona ny zavatra voakanay tsy voatery hoe hitan'ny olona avokoa fa misy zavatra tsy hitan'ny olona ihany koa misy fotoana tena hoe miainy olana eo atsena de mipetraka eo de ay ve zao ny zavatra misy ety atsena ety mandeha indray any amin'ireny grande surface mandeha any anatina firaisana commune enonao daholo zany inona ny olana misy eny fotony de zay anisan'ny anankiray hoe fatahorana miditra birao miteraka kolokolo satria efa fantatry ny lehibe enao fa matahotra miditra birao de iny ny ampiasainy an'ilay kolokolo zany zany ady anankiray atao hoe aza matahotra miditra birao ohatra faharoa inona le natonga anany teny teo le resaka kolokolo zany mila ampidirina anaty programme mpanjakana mihitsy programme mpampianarana hoe lutte contre la corruption inona zany le programme mpampianarana ampianarana ny ankizy na ny ankizy kely amin'izao nefa misy formana kolokolo mangataka goûter de ameko goûter là de atorony laza na ameko an'izao ça c'est une forme de corruption zany azafady am'le endrika kolokolo zany zavatra zany hoe ameko goûter le ray fatany hoe tsy manana goûter fa mahay le anankiray indray tsy mianatra any an-trano tonga ny ampianarana izy de ataony namana zany hoe par intérêt le na mpanampinamana anazy zany zay le hoe miainga tokony hatrany fotony mila programme mipetraka anatin'ny fampianarana mihitsy zany lutte contre la corruption na ny ady amin'ny kolokolo izany ohatra inona mahatonga na miteny an'izany hoe ampidirina anatina programme mpampianarana satria za mananjanaka teneniko anareo fa rehefa tonga ao an-trano ny zanako fa ny mpampianatra ny marina noho iza ozy izy maîtresse hoe ozy izy monsieur hoe de ianao zany na mahita indraindray hoe diso le zavatra ataon'le zanako de miezaka ianao manintsy moramora na lasa ianao miresaka amin'ny maîtresse hoe misy zavatra ohatr'izay zany hoe
zay le mahatonga ana amin'ny teny hoe any ampianarana sy any ampiangonana ny mora andefasana afatra ho an'ny vahoaka tsirairay réalité fantatro tsara rahamato rijetel fa feno fiangonana eto amintsika tsy hoe voandroany efa taona maro fa io aloha zany zava-misy ny resaka fianarana tsy ny fanjakana rery manao azy fa hatramy tsy miankina eny fa na sekoly miankina amin'ny finoana de samy eo anatin'io ataontsika io manao angalentina hoe tsy amin'ny resaka fanabeazana fa zao ihany aloha ny zavatra misy eto amintsika zany a miresaka an'le kolikoly a ary raha ohatra ka mitatitra zao na avoakan'ny transparency international na farany teo de miembotra indray laran'ny Madagasikara zany hoe miombo indray zany le resaka kolikoly eto amintsika de zay asa hoe zany keo hoe mahatonga le resahako teo hoe miresaka nareo hoe ohatrany hoe trano be iraisany ty de andaotsika iombona ifanometanana mba manao toambalia ny afo sy ny va mifameno zany hoe ny zoko sy ny zandry de mifameno ao anatin'ny zavatra fa le lasa ohatrany exclusion ge le zavatra amin'ny hita sy mihetsapa raha matoy irejahetena araka nambara teo hoe kisakisaka ny dinosaure zay zany zao tsy averika tsony le voambolana mazy misy front de mikisakisaka ery nefa ny isika hoe anorina de mipetraka le fanontaniana hoe itsika zany inona ny mba zavatra mampiombona atsika malagasy ty fatry hatrany amin'ny politika any amin'ny fiarina fa tsy resahany tsony zany resaka hoe monopole satria zany zao fa endrikendrika anaiky hoe tena tsisy toerana ho any hafa mihitsy zany fa misy mibodina lesy ahoana no anazavana zany satria ny tanora ohatranareo mihitsy ny am'izao fotoa zao no tena mampiakapeo hoe tena anay zao ny sehatra lasa misaproprie izy an'lay le hoe anazy le tolona fa ny hafa zany anatina ady anankiray de endrika anankiray hita rehefa vita ny ady de manome récompense manome trophée amin'ny olona ny atrika ady rehetra raha ny fahitana de ataoko hoe zay ny zavatra misy am'izao satria misy ireo olona zay eo amin'ny fitondrana am'izao misy efa niady nandritra ny 7 taona nanakihana ny fitondrana teo aloha misy niady tamin'ny alalan'ny aina amanjery misy niady tena nidina teny ambony terrain misy niady tany amponja ady daholo zany zay le tena inko hoe misy fiomanana ny fandresena fa tsisy fandresena tonga ho azy zany de logika be hoe efa ny système 20 ans 25 ans le système na corruption nisy foana de tsy vitanao ao anatin'ny herintaona na roa taona akory no hamafan'izay mety miezaka manao ihany lay fitondrana fa mila jerena ihany koa hoe iza ny maninona ao anatin'le izy za moa zany tsy misorona amin'ny teny hoe tsara jerena ihany ny mpiara-miasa rehefa misy zavatra ohatr'izao satria ny matetika ny zava-misy ane de ny mpiara-miasa aminao ihany mamingana anao hoe ny ao atokantrano malala amin'ny vilaninao no mamosavy anao izy ilay fitenenan'izay ny miara-misakafo aminao faharoa miditra amin'le hoe resaka dinosaure politique mamelahana ireo iresaka an'ilay hoe misy plateforme angezabe anankiray zay natsanganay voaingana izy io zany hoe efa nisy ilay fiomanana tany amin'ny volana décembre 2024 fa tamin'ny volana febroary iny izahay vao nitsofoka be da be no miteny anao hoe aza miaraka amin'ireo dinosaure politika ireo ianao mila misandratra sy ny rehetrarehetra fa ho ana zay efa niteneniko teo ary tena mpanetretena no ilazako an'izany zany koa mila toetrananantsika malagasy ny fanetretena hoe inona ny traika efa azonao amin'ilay lazainao hoe dinosaure politique na ny miteny dinosaure politique na ny miteny inona de tsy misy tonga lafatra fa ho anay eto amin'ny sika mpandresy de zay olona optimiste tsy mijery ny point négatif na olona anankiray izahay ary zay indrindra no andraisanay na iza mety nanao eloka tany ianao fa ato ianao misy fitaizana anjaranao mandray fitaizana mety anatsara amin'ny fiainanao kokoa de io vondrona io zay mamela ahy teny anazy moa hoe ivo ny fanavozana ny république na ny IFR zany hoe cœur centre de la refondation de la république izy raha hoatikatsika teny vazaha de fivondronana na olotsotra na mpitarika politique na antoko politique na fikambanana na reo ntolona teny akanja teo mihitsy satria misy Gen Z zay Gen Z official Madagasikara miaraka aminay ao misy antoko zay efa
efa lo olona tamin'izany fotoana izany a député a ministra izy tamin'izany fotoana izany a ohatra mialatsiny a manonona ny graty loafo misy ihany koa ny olona mitambatra ao zany a olona efa nandray fitantanana avokoa akoatra ny tenako moa zany a zay mbola olona kely ao anatin'ilay izy akoatranay isika mpandresy de ny azany ny tiako ho tenenina hoe andehantsika tsy hijery an'izay dinosaure politika izay fa inona ny traikefa azontsika amin'ireo olobe ireo a hoentintsika hitantanana ny firenena 10 taona 20 taona ao aorianan'izao zavatra iainantsika ao anatin'ny fanavozana izao.